rehetra tonga soa eto amin'ny rdj mozika taona roapolo sy arivo miarabanareo bien sy pijery anyty antsika ity raikitra ny fetintsika amin'ny teny ity ary dia matombotsika vetrany zany lonona izany ny fanomezana marimpakasitrahana anireo mpanakanto rehetra isorana dia ny voalohany ihany koa ny mpanohana any etsika rdj mozika ny orange Madagascar sy ny chill citron ho ampiakarantsika vetrany Black Nadia dia aorina zay tsika ameny marim-pakasitrahana voalohany ato anatin'ity etsika roapolo sy roa arivo ity. Retour en face de Black Nadia, Avmasiaka. Hey tous, mais ce moment-là, Balangala congé, Sachezan Karakara, mon petit Bradley, ni men na ropa kapitam TLCFP. Ouais, I don't know, Rimama Blender, ni si Antonia Matot Site, Tanzania voa Vinzaik, si Manofia Venita Fara, fazendo na mita de voar, Tilala Favita Mbutuiza, Afi. Il est souvent il fait méthode. Hey, vas-y mais la combi la que tu vis ta vie dans you ten Sunday. Van Gogh Marey, have my siake, 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 have my siake. Sorry, yo. La musica tui in this comate je sabotage je hangelitao am busy kwa hey ana vende kizawa am pandi ansika you te veta si mi hem famille soir si mi abandonne a fait dans ceinture et le son il fait méthode hey Fatima la combi la que te veta you ten Van Gogh Marey have my siake, 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 have my siake. Tunga de vava ni tunya miela, qu'est-ce qu'il a pas tunga de l'era. Van Gogh Marey, retour de flamme, anti-rise. Hey, ça va parar de se mettre mais attendez. Coco, 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 Polo ya pim danse. Coco, 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 a fille dans ceinture. Et le son il fait méthode. Hey, Fatima la combi la que tu vis ta vie de boy. Van Gogh Marey, have my siake, 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 have my siake.
miarabantsika rehetra manaraka izao lanona ny rdj mozika zao tonga ary tylay andro anlorantsika ny amboary ho andro mpanakanto izay mendrika indrindra tamin'ny taona lasa teo ho atolotra antsika vetrany ary ao anatin'ny sokajy mozika amin'ny lamina féminin miaraka amin'ny Oliva Andriamanantena anisan'ireo mpanolotra fandaharana voalohany tao amin'ny rdj ankehitriny izy dia tompona andraikitra eo amin'ny ressources humaines directrice administrative et financier ao amin'ny rdj 96.6 FM. miaraba ny tanjona misaotra indrindra dia miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka ny tokantrano amin'izao fotoana izao ity ilay fotoana ny fanomezantsika tamin'ity rdj mozika 24 ity melohany zavatra rehetra dia mahafaly ahy ny milaza aminareo sy misaotra ihany koa nampiakanjao tamin'ity anio ity isarika raha andao ary ho fantarintsika amin'izay iza avy ireo voafity tao anatin'ny mozika milamina féminin. rdj muzika milamina féminin Avelao Chantal Tsiova Joanne Atoko muzika Manu Ralisy Armanitra Inyo Maliny Mianta Tafaotra loatra Miura Nia tsara ny tsara Tina ireny zareo tao anatin'ny sokajy ho fantarintsika iza ny tsara vitana tamin'ity anio ity. Avelao any Chantal. Fifaliana lehibe miarabaka ny rehetrarehetra mahita an'ity vidéo ity voalohan-teniko dia misaotra be da be any rdj hatrany mikarakara an'ity lalao ity isan-taona satria anisany manome lanja bebe kokoa anay ny rdj mozika dia misaotra anareo dia elavelany ny rdj mozika dia ny faharoa ary tena goavana be misaotra anareo mpakafy izay manohana foana ny Chantal hatramin'izay ka hatramin'izao ary indrindrandrindra izay mifidy nanohana nanao ny vote nandany message tsy ho voavaliko reny so be da be nataonareo reny fa dia isaorako ianareo satria tena zava-dehibe ho anahy ilay izy dia tena misaotra fitiavana be konkoa ngamba no atolotro amin'ny alalan'ny hira tsara be foana vaovao be foana dia mampanantena zavatra tsara be ho anareo foana akony dia eto ihany konkoa dia ialako tsiny satria tsy afaka nanatrika ny lanonana ny rdj mozika tamin'ity no ny antony tsy afaka ny alana dia vidéo ity nalefako dia misaotra foana ihany konkoa andreo mpanohana namana ny Chic be Fabiola niaraka tamin'ny Chantal foana tanatin'ny fikarakarana ny taovolo na ny akanjo nandritry ny reny clip reny moa zany ny Avelao tiako teniny indrindrandrindra ilay hira nazahoantsika trophée dia misaotra ny dada Sine foana konkoa dia ny fianakaviana rehetra nanohana ary ny produit record ihany konkoa tsy adino satria izy no namolavola no produisé an'iny hira iny dia kifa be konkoa an'ireo artista malagasy namana dia zay ngamba ny tena avy aty amiko fa dia mirahasoa antsika rehetrarehetra dia mbola eo ny fontsika dia biso mambe ho atolotra ary ny amboara ao anatin'ny mozika fiderana iarahantsika amin'ny Gaskar Fenso Pikabary no sady mpanentana ao amin'ny Real TV momba ny resaka politika. miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny rdj mozika ho amin'ity taona raiky amby 24 ity tonga soindrayntsika zany ao anatin'ny sokajy mozika fiderana aloha rahantsika izavy ireo artista sy ny lohantenikira izay voafantana ao anatin'ity kategorité rdj mozika
muzika fiderana fahatsarana Gaël Rajaona Pasakavavy Jaws Band Sitrano ao Marche 4 Azavela Rekufi and his band Tufiantratra kwao indray ny aina famarinanao naokanaty sy anavansay Mila Vunzi Voix de la louange Ni Antupisiko Ni Avo Fitainao Zurayan Ya, zay zany ny artiste zay voafantana ao anatin'ny sokajy mozika fiderana tamin'ity 2024 ity tena mankasitraka ny artiste rehetra ny amin'ny ezaka famoronana ho fampiroboroboana sy fanaparianina ny filazantsara amin'ny alalan'izay mozika zay a efa ity ampilatanako ity ilay izy a hitanareo tsara mbola mikatona tsara io a dia andao jerentsika ary hoe iza no artiste nahazo an'izay mozika fidirana izay iza reo ny antopisiko ny avo ny avo sady mpamorona no mihira ary mitendry ihany koa maro isika ny tsy mahalala fa anisan'ny mahay manao imitation koa izy ny avo mozika fiderana ya miarabantsika rehetra am'izao fandaharana izao dia voalohateny a misaotra an'Andriamanitra lehibe a ny amin'ny nanomezany an'izao fankasitrahana izao dia misaotra ny RDJ mozika ihany koa misaotra ny RDJ manokana mamesehatra ny mpitory filazantsara ho anay artiste évangélika dia mankasitraka be dia be a ny RDJ misaotra antsika rehetra nanohana ny safidy ny tariky ny avo ny antopisiko dia faly moa zany satria nanohana ianareo rehetra afatra foy ho antsika rehetra hoe toany ny évangélika fa misy ireo mpihira namana zoky hatramin'izay koa efa be dia be nanao hira évangélika mitory ny fahatsaran'Andriamanitra dia ny afatra ho antsika rehetra mpanakanto namana zay mbola tsy manana hira évangélika mamanaovana dia anankiray fotsiny aza fa avy amin'Andriamanitra ny talenta mankasitraka e anomeny amboara ao anaty sokajy mozika ragada sol raha zafondramanana antry ny aina fantatry ny maro amin'ny anarana hoe anitra zomba pikabary mpandi mpanentana influenceuse fantatra amin'ilay citation hoe ose fais-toi confiance miaraba ny tanjona misaotra betsaka amin'ny fanolorana dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano any androany tsika arakilentsika to dia hiaraka hijery catégorie hafa indray ato anatin'ny RDJ musique dia tsy zany fa ny catégorie musique ragga dancehall. Les nominés pour cette catégorie sont DJ Musica Ragga Dancehall Maswalna Bolo Land Q Gaël featuring Bastalayon Baby girl are coming for all over and I miss feelings are game over Ambila Lion Hill Anoko Andamga Mad Max
anao koa tsy mavita mina fa tokony mivolagna anao koa tsy agnaty Kisamaity Martura Freedom Full visatra pusin alefa sarniusin Sangsandoko abusin Dirty faresco ambusin Verio Melanie Walker Ti Fatima Samilas you know oh yeah Vereo Sidiniku Wendy Catalina Katosh Basta Leon Gentima ekatos koyan kolor Mirika marandeng tadi mulinan Kofa premi di mangala inspiration Enyare raha taloha tao anatin'ny tontolon'ny misy anah dia matetika iravahiny foana nampiasaina fa tato dia niova be zay rivotra satria reny raha enina teo reny zao dia ampiasaina daholo raha anatin'ny zumba dia mahafinaritra be fa misaotra betsaka ny artiste gasy ny nazy ny mari-pakasitrahana RDJ mozika ao anatin'ny kategoria ragga dancehall raha no iarakantsika mijery zao dia tena tiako be le hira le artiste koa Ambila de Lion Hill Salama daoly atsika jiaby zay mahita an'ity vidéo ty am'izao fotoagna zao misaotra betsaka an'ireo mpankafy zay nifidy anahy tamin'ity sokajy ty tsy afaka moa zagny antegna koniany hiaraka aminareo amin'ity cérémonie ty de nataoko ty vidéo ty mba hosolo ny présenceko akato antoeragna am'izao fotoagna zao aty Feneri Vesta zay io vao ifôha za io am'izao fotoagna zao nisy soirée zay lahaly de tegna tsy afaka nagnotragna zany kanefa satry ny saotranareo mivantagna tegna ko mivantagna no ivolagna akeo sur scène akeo fa tsy afaka za de na de zagny resy ny fisaoragna zay todrako anareo de mirary soa atsika jiaby mirary soa ny artiste namagna jiaby akato agnatin'ity toeran-danonagna ty de mirary soa ihany koa ho an'ny RDJ team de inoako fa de ho karan'izao koa ny fisoafatsika amin'ity taogna 2021 ty de misaotra betsaka atao fitongagny mbola atao anatin'ny fisafidianana ny sokajy titre de renetsika am'izao fotoana zao mitsofo ao amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM mba ahitanao any Sivy Menada zay mifaninana atao anatin'ity sokajy ity mitohatra nefa ny fetsika am'izao alina izao tsy ho lava ny teny tsy ho lava ny resaka mpanakanto anankiray avy amin'ny faritra avaratriny dia tsy izany fa i Naty Le mélange faux et tu as vu. Tu es mon parenten, ça va ne faire faz com no malé, ambilaza facazada le. Tiens, fa questo ano tiaza, ne fanno cara mandila fila. Hey, dopo corriha, squazzare fa, nyare fitia di suffiante fa, niente ciò fai gala, non mi sarò cioè, ai non mi fidiava, non mi futu cioè, dopo corriha, squazzare fa, nyare fitia di suffiante fa, niente ciò
indray ary ho fantaritsika ny momba ny mozika milamina masculin miaraka amin'ny tsetretsetra izay mpanao atsikana nafantarana azy tamin'ny fifananana aktaona miome ary miasa ao amin'ny radio télé Rahavavy RTR Zalahy. Manao anadolintsika rehetra manaraka any an-trano, manao anadolintsika rehetra manaraka atao anatin'ny toerana. Salama daoly ve? Ny mozika milamina masculin no atolotro aloha. Dia avy eo atolotrika zany resaka variété. Fa ny mozika milamina masculin no alevantsika, andao aloha fantaritsika hoe izy avy izy reo. RDJ Musica milamina masculin. Rec Pity 2.0 Joyka. Rania sambara kuizani ni mitoetra nilanao. Piralai Mianala Nate Takes. Ikapifalina mzetina mafnusat kumiantuanso. Ai Rack Roots. Zawanawe inawaye aini malala kuwara siawe fukumekwe ninokumewa. Very Rekufi and his band. Tianawau Misse Saida. Kusambola afayan fata trautare Fatianawau Taminau Elboy. Nuna tsapak na tawe nandara pitiavane. Tena latsa pitine findris fatenu suparanoyu. Nirachapusa kakyan fanimirchetranzan. Wetamino yanya nutafituma. Zava Mahieri Tsuta. Fazava mauri mila riftra madun tsutsuka mba manala sursu. Reo izy reo reny izy reny sarotra fandidina rangaty. Sarotra tonga dia dio fosiny amin'izao dia vatila izy. Allo ska fanala izy ary Muzika milamina masculin. Izy ty tianao ao Monsieur Saïda. Misy Saïda, poeta tsy manam-paharoa, tononkira miavaka foana sy kilalao teny maro isan-karazany no nomeny atsika. Nahazo misy kajy mozika milamina masculin, Misy Saïda, arabaina. Arenao fazatsy ambinine Zavezako samy tena tsy ampafirine Zaiko aloha fa tianao aho Na andehany hoany fandray androany Tsy maintsy antany ny fonao aminao Za maly anao e Tianao aho voaloha misaorana makasitraka ny mpikarakara hatramin'izay ny radio ny tanora ny radio des jeunes 96.6 nanao an'izao fifaninana an'izao eto dia matsiaro manokana ny mamanay zay tamin'ny andro nangalako fanapa-kevitra hoe hira dia ny teny hoe tohizo fa tsy ny teny hoe ajanony matsiaro manokana ny tokantranoko indrindra ny vadiko sy ireo zanako mianada zay naizanaiza tany nalehako sy ady nataoko tamin'ity mozika ty nanotrina foana akoatran'izay dia misaotra manokana ny misy milay indrindra le atao hoe tarika ato zareo manko amin'izao dia misaotra anareo misaotra an'ireo hoe team Misy Saïda rehetra ary ao anatin'izay dia misaotra an'ireo Saïda kely be dia be any amin'ny fiarahamonina any zay mbola anoy ampivoatra foana hiditra anatin'ity mozika ty hitondra ohatra anahy tamin'izany ilay tsy nanaiko hoe hoentina ty revy dia hitondrana zavatra nisy asa be tao anatiny misy ezaka be tao anatiny dia ity atotro manokana koa an'izay rehetra efa nanaraka anahitra amin'izay misy taona falifaly miala avy eto amin'ny RDJ Music Awards misy taona malahelo misy taona tsy mahazo misy taona kivy fandroany kosa nefany raiky amby roapolo sy roa arivo ito izy ito dia misaotra betsaka misaotra makasitraka makatelina toboka dia iny zany Saïda nahazo ny mozika milamina masculin tonga dia ho alefatsika ny manaraka dia ny mozika variété mihetsika masculin izay sorako ny rafozako izy misaotra mamany za misaotra ny rafozako ho rahantsika ireo nome RDJ Musica
Musique, variété mietsica masculin. Lehilahy trandraka, Elidio. Izany Masay, Fanir Tempo. Bonbon Sigaleti, Miza. Anotiani, Smoven. Vari, Tidakeni featuring Maqualux. Double jeu, Jazz MMC. Fat Mamlava, Mario. Andakuzi, Rahavana. Targa Fana. Reny izy reny maro de maro indro ary osokafako ampitonina ny mozika variété mihetsika masculin an-dakozia ravana aizy anao ravana tsy nifidy taona saranga fa dia samy mankafy ary nandia avokoa isika rehetra tamin'ilay irandry zalahy hoe vary manara amin'ny tsaramaso anravana variété mihetsika masculin izy zany na ohatry zao raha dia zareo sara iny lefa dia atolotra anao iny e tsara zavatra ataonao ry micro anao misy teny kely misaotra betsaka atsika rehetrarehetra voalohany indrindra angamba dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitatanany amin'ny zavatra rehetrarehetra dia isaorana ihany koa ny RDJ satria dia tena miharihary ny mahatoko telo mamasana handro ny mpanakanto sy ny aina aman-jery indrindra ny mpiandraikitra rehetrarehetra ao anatin'izay isaorako erapo erasaigna sika rehetrarehetra manerana Madagasikara mpagnaraka ny rahavana sy ny mpakafy rehetrarehetra indrindra ny amoron-dranomasina agny agnapitan-dranomasina agny fa dia tena faly nahazo an'ity trophée ty moa dia nohanareo nazahoako an'ity trophée ty fa dia misaotra indrindra anareo erapo erasaigna magnararaosa ihany koa misaorana ny groupe salazana izay isan'ny namolavola ihany koa agnatin'ny mozika maro zareo no efa any ampitan-dranomasina ny sasany mbola eto Madagasikara isaorako anao Zokobe Rajaksa raha maheno an'izao zavatra isaorako zao nahazo an'le trophée isika isaorako ihany koa ny fianakaviana rehetrarehetra indrindra ny reny teraka Ramama nahazo trophée isika Ramama dia dia isaorana bebe aby any namolavola hatram'izay sahitany raha ho tenenina satria dia tena faly ny foa mosa tena valavasa be lasa fa dia tena faly misaotra betsaka asika rehetrarehetra dia hitohizany rahavana niezaka fa natao hatram'izay satria dia tena zava-dehibe tokoa ity trophée ty misaotra betsaka asika rehetrarehetra misaotra tompoko andao ranga atao veloma aloha reny trophée nalain'izy roa lahy reny ndray ny nasandray havana dia ndray lasa ny sahida endry trophée andeha ianao ho any amin'ny reto bandy anakoroa reto engany mba tsy hoe tazera mora enjera ny ampetrahany anao fa le amin'le oy mihitsy efa nakefatra moa zany le tazera namboarana ke akiray ny azony tsy manino zany manaraka indray manarina sahona ravana dia izay izy araka amin'ny ravana zany isotro kaleko amina kogasy fa ny varavarana tsaramaso efa vita merci ravana sotra betsaka anolotra ny mampakasitrahana ao anatin'ny mozika collaboration Izola Tsir Randria Tosy Arnesy mpilalao baolina mpilatro ary mpilalao film malagasy tao amin'ny diary Zola miaraba ny mpanaraka ny RDJ mozika rehetra dia isaorako manokana ny Franky Blazer nampiakanjo ny tenako alohan'ny anokafako an'ity tantara ity dia aloha raha antsika aloha hoe izavy ireo artiste nominé amin'ny sokajy collaboration RDJ Musica Collaboration Fonego Big
KMG featuring Denise. Condition Jalto featuring Black Nadia. Mayeri Chantal featuring Judicael. Wait for me, Christelle featuring Kimja. Sisai, Mia, si Luc. Siana Beta, Mrs. Saïd featuring Atonish. Zatenati efainao satria raha tsy nisy fomoteko tsy tonga Yadoanao, Tuki featuring Wendy Catalina. Iti anao tsy olaviko nasambatranao no tadiaviko namdiapakarinao angatainao amalifaly anao koa tanjoko. Eny ary samy babany avokoa fa niatoka manahitantsika hoe iza ny tena mafy. Hiado anao Tokisy Wendy Catalina. Tuki featuring Wendy Catalina, fiara-miasa voalohany nataon'izy mianada ireto ary no safidisika PN ny RDJ 96.6 FM ou collaboration de l'année ilay hira hoe Yado anao. Zatsy andazam fa yado anao itado anao ka nambola hialatra mineko aza yadia. Iti anao tsy olaviko nasambatranao no tadiaviko namdiapakarinao angatainao amalifaly anao koa tanjoko. Voalohanteny misaotra ny ao ambony aloha na metaleta dia misaotra ny RTC koa dia misaotra ny Wendy koa nanaiky niara-niasa tamiko tamin'iny hiranay iny dia fisaorana be da be ho an'izay mifidy anay rehetra tao anatin'iny sokajy iny fisaorana ho amin'ny mpakafia makasitraka fia ny tompoko makasitraka antsika rehetra koa dia mirary soa ny artista namana rehetra. Wendy. Ya voalohany teny malô misaotra Zagnahary magnarakaraka zegny tsy adigna misaotra anareo jiaby namagna mpankafy nanohagna zay ndraiky Toki tamin'ny raha nataonay ty dia tsy adigna koa misaotra OKLG nagnano volo ndraiky maquillage avy Amandao nagnano lamba zay dia mankasitraka be. Miaraba nareo e. Nasambatranao no tedaviko angatakanao ampiakatranao. Farah Davina anisan'ireo vehivavy sainy rotsaka tao anatin'ny gadona rapy ao anatin'ny vondrona Bogota sy ny tarika Rabadango mazava ho azy ny sokajy mozika rapy no arahantsika. Ndao ary ho arahantsika hoe izavy ny ao anatin'ny sokajy rapy. RDJ Musica, Musica Rap. Aleo Andy, Agrad. Sanatry tomalesy fa ranomasy tongolo tsisy tsara mihoatra ny zavatra azy tamin'ny herim-po dia raha mihemitry mandela mila mandrosindro. Positif, Diocèse. Fijery manjabe positif jereo amin'ny lafy tsara ny fiainany alahy ataoko mateo fona ny fiainany alahy. Play Game, Josmena Makou. You need a game to play, I'ma play a game for you. You need a game to play, I'ma play a game for you. Laz alay fo amin'ny antsepriany dia atomboy amin'ny tanjona akaiky tsy hoentin'ny fo tsy mihaino zay manakiana dia nizao alafiry zay mety ampitaraiky Manjelanjelatra, Level God. Amin'ny fo
Mantolo Nepestan featuring Princess. Satria mandeha mianaran-draika tokony amelo maso nomena taranaka tokony ohatra fa tsy lavo ositra tsy mahazo mitambo. Alex Sipalek Vady Rabusa naniratsika isaraka naniratsika urendrika hoe za animbanao reny laingany taoly lazainy tiolambotsa lazainy mpanamoly Atsantsa Tsuta Fake you THT Zatsy antsony zatsy mila vehivavy kely isainy raha hiditra amin'ny fiainako ianao comptable dia mba nivolako indray lo isainy. Izy ary a no nahazo ny amboara ho an'ny taona 24 ho an'ny rapigasy ao ary Rabusa Alexip Alec Vady Mpanakanto izay tsy izoviana amintsika intsony Rabusa eo amin'ny tontolon'ny rap malagasy efa nibata amboara maro teto amin'ny RDJ mozika Rabusa Alexip Alec Vady yeah lasatsi piano Vady Eka misaotra Sanary fa nazo an'ity indray androany ary misaotra ny mpiara-miasa misaotra ny RDJ voalohany indrindra satria dia zava-dehibe ny fanomezana sehatra ho an'ny mpanakanto toy izao mampiezaka ny mpanakanto toy izao mampiezaka ny famoronana satria ny famoronana zava-dehibe indrindra amin'ny kolotsaina normal be misaotra ihany koa tsy hoe kely fa betsaka indrindra ho anareo mpakafy izay nifidy ny mozika ny Rabusa dia mampanantena anareo fa tsy hajanona mihitsy ny mozika ary atao mandrakizay dory amen 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 revina islaarbaina Anaraka fanolorana ny amboara ao amin'ny sokajy mozika pop isika anolotra izany ary aina feno hery razafindrazaka mpihira sy mitendry mpanao imitation mpanakanto feno no ilazana azy ankehitriny izy directeur de partenariat et de la coopération ao amin'ny ORTM faly miarabantsika manaraka ny tokantrano dia faly miarabantsika eto toerana amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka ny mozika pop ka ho jerentsika ireo nominé ao anatin'izay sokajy izay RDJ Musica Musica Pop Teto Abi Lassa Steframbi Joanne Let's be happy Christelle Let's go crazy let's do party Come on and sing with me Gita Gita Nathan Gita Gita baby Oh baby Baby Gita Gita baby Oh baby Tia Oufali Lucas Ravsan mafy be daholo ny mpifaninana ho jerentsika ary iza no nibata ny amboara tamin'ity taona ity suspense mafy orona Joanne bravo Joanne
joanne nanomboka fantatra tao amin'ny taona 2024 arakehitriny efa mafy olona tanteraka joanne ao amin'ny sehatry ny mozika mirary soa azy izahay eto amin'ny rdj 96.6 FM. agapainy joanne io ny amboarandry faly miarabantsika rehetra dia voalohateny a misaotra PDP an'Andriamanitra aloha satria izy nameny talenta dia izy ihany koa nameny tombonandro ahafahana mizarany kanto foana manaraka izany isaorako PDP ny RDG satria manome motivation PDP ho an'ny mpanakanto ny zavatra ity zavatra ity ahafahana manome zavatra tsara foana dia eo ihany koa ny mpakafy rehetrarehetra satria nareo nandany fotoana ny vote nandany crédit nanohanana foana hatramin'izay ary hatramin'izao dia nareo no antony nazahoako an'ity androany tsy adino ihany koa ary sady tsy kely indrindra ny ekipako rehetra izay niara-niasa tamiko foana hatramin'izay hatramin'izao indrindraindrindra tsy lavina Razafindralamo izay atao kokoa kely raha mahita atsika rehetra ity ho azy niara-niasa tamiko rehetra dia tia ny vokatra dia faly be misaotra PDP iandrika mba tsara koa tsy adino izy nampiakanjo ana androany dia misaotra PDP. Ny sokajy mozika cover féminin no azo maro-pakasitrahana eto iarahana amin'ny docteur Manitra Ajanirina Rakotoarivony izay talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Miarabantsika rehetra dia finaritra amin'izao resaka mozika izao. Tsy ampatsiahivoko amintsika fa ny mozika dia anisan'ny fitsaboana ka miteraka fahasalamana ho an'ny rehetrarehetra dia ampatsiahivina ihany ary ajao tsara ilay fepetra arovantsika tena amin'ny coronavirus. Ndeha ho jerentsika ary ireo izay nifaninana ny azakazaka tamin'ny cover féminin. RDJ Musica cover féminin. Tsy azo atao ahoana Anlola Denise. Sam Malagasy Andada Linda Poussi. Dirandreka mifankatiavarone fa samy teratany malagasy. Valiko zay Antearano Rebecca. Valiko zay manignazy rao hananezao. Ataoko akory Anvudu Nati. Avelao and GS Twins Tina featuring Scotty Raz. India and Francisco Ashmia. Izary no nahazo tamin'ny cover féminin. Tsy azo atao ahoana Denise. Miarahaba antsika jiaby magnaraka ity fandarana ity, magnaraka ity fotoagnany ihany ity. Ny tegna koa tsy afaka akeo noho ny adidy izay mitazona fa kosa ny fosiny fagnahy dia miaraka aminareka agny dia mbola mamerina ny fisaoragna ny vahoaka jiaby ny fidy ka nazahoantsika ny trophée ny cover. Azafady indrindra mamelana any ray saotra betsaka ny zoko be lola izay natoky ary nampindrana zany igny hira igny. Misaotra betsaka anareo zoky matoky anay zandry dia misaotra betsaka ny vahoaka jiaby fanina Makoatim eran'ny Madagasikara eran'ny tany malagasy jiaby eran'ny tany. Misaotra tompoko, misaotra betsaka dia misaotra betsaka dia merci any RDJ dia amin'ny magnaraka koa.
mbola mahitatsika trany a ifidy a ny titre de l'année amin'ty anio ty ao anatin'ny page-ny Facebook ny RDJ 96.6 FM dia izao midiry aloha ao amin'ny page Facebook dia hitanareo any ny titre ny izy sivy menada zay mifaninana ao anatin'ny ty sokajy ity mbola mana fotoana fohy ianareo a afahanareo manao zay safidy izay ny compte daholo a ny j'aime ny cœur ny solidaire ny wow ny grr ny tambareo daholo zany rehetra zany dia ny farany a vovoaka ny vokatra afaka fotoana fohy horatsika ihany a nefa ny mpanakanto manaraka zay manafana nyity lanonana ity a dia tsy izy moa zany fa Monsieur Saïda. Yeah. Faly miarabatsika rehetra zay mijery an'izao RDJ mozika taona raika amby roapolo sy roa arivo e. Yeah. Raha vao mandeha ty vazo ty tonga de fantatrao hoe ty le hira ray nisoratako anao efa tena ela move tadidinao dimy taona lasa zay mba nanafatrao hoe nanisy ranondraraka tsy olana nanisaraka fa za tsy anisy paraze ka nahoaviny manaraka de enao voalohany hoana any anatin'ity parade ianao nena ianao nena de za anao nenya ianao nena ianao nena de za anao nenya efa voasoratra efa fantatry zany ianao tsy mila manontany hoe efa voasoratra efa fantatry zany hoe za anao de nao anakatrany ampiandoano aie oaie miakatra saty maka oaie oaie de ny lelako mifandy patra oaie oaie miakatra saty maka oaie oaie de ny lelako mifandy patra. Isorana manokana zay mifidy antiry ty tao anatin'ny maro e atotra ho an'le kofopezova zay manaraka DJ mozika am'izao fotoana zao hoe aizy izy zany e yeah tsy nay ny faka azo fa tsy ny fakafoy efa fantatra fa mety tsy hitoy nefa azadino fa tianao aho namoronako vazo fa tsy matikololo zano adala tsy nasany kolokolo atserovanao fa tianao aho fa efa dilaveny atsika andrerinine olokafandray ny to efa fihininao tsy haiko aloha fa tianao aho nomeny zana arenao fa za tsy ambinine za ve za kosany tena tsy ampafirine tsy haiko aloha fa tianao aho na andeha ny hoany fandray androany tsy maintsy antany ny fonao aminao za maly anao hoe tianao aho aleo iodina ny tany ny tsara kotsiolany de tsika roa kosa mbola hafa ihany fantatrao tsare fa tianao aho dududu raha misy fa tsy arovana ray mitoetra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo dia omeko manokana nyty vazo anankiray tya hoentiko isorana ihany koa an'izay nanaraka hatramin'izay ndray andro ny fiainako efa latsaka ambany tsy nisy andro miratra raha kofatomany tsy nanany fikirana fatokany irery natao ny fahasambarana fangalapiery tonrozy ndray maraina zay mamelane yeye
nahitako antoaina ny serane yeye fitiavana mafonjana ka toerane yeye nomenao anaka makasitrake yeye fity miredareda totonakafo fity tsisy mpanana ka vidiko lafo tsy tady anekafa fefa ampiay anao lay navitana mafany alaheloko hatramizao zay nomenao rehetry sorako ny avo fitiavana mamikitra na tsy ho lavo tsy tady anekafa fefa ampiay anao lay navitana mafany alaheloko hatramizao dia loiodina ny tany fa natatara mamy aza ray androano ny mety hoe manana fiafarany ka miraro soanao aho hoe na mbola tianao ary ahe sora tompoko Yalsi Iris rajaonany manana kambana amin'ny rahavavy mpivarotra influenceuse ao anatin'ny tambazotra sosialy no hiaraka amintsika anome izay mendrika indrindra tao anatin'ny sokajy mozika tropicale féminin Yalsi Iris. Meravatsika rehetrarehetra manaraka ny RDJ mozika Yalsi Iris moa izay mirahavavy akambana dia manolotra anareo ny kategoria mozika tropicale féminin ndao aho hojerentsika ireo classement. Música tropical féminin. Sam Sefu, Tina. Tiwai, Aing Andrea Manantena. Vamba, Rijad. Ihamalai, Stéphanie. Avmasiaka, Black Nadia. Eniar dia hofantaritsika eto indray arany ny féminin moa zany nahazo an'ilay dia ny nahazo an'ilay mari-pakasitrana dia Black Nadia avy Masiaka. Black Nadia nangina nandritry ny fotoana naharitra dia niverina Masiaka indray tamin'ny taona 2024 ary ny nandrobaka ny amboara mozika tropicale féminin Black Nadia. Ya faly dia faly moa zany Black Nadia eto androany mbola nahazo trophée ihany voalohany indrindra dia sorana an'Andriamanitra dia sorana anareo mpakafy ihany koa tsy niala amin'ny Black Nadia hatreto isorana ny RDJ mozika ihany koa dia niteniko eto angambany dia hoe tsy hiala aminareo mpakafy Black Nadia vonany hanome sosiny tsara trano atsika rehetrarehetra satria nareo tia za koa tia anareo Andriamanitra hitantsika rehetrarehetra. Eto indray ary dia ny mozika R&B Soul no atolotry Miranto Kodar mpanao atsikana mpanentana fandaharana amin'ny foazy eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Zay moa tsara n'le lava zany ohatry zao dia miakatra tsara koa micro fa makamo azy fotsiny rehefa lava ianao no bo ohatry zao dia ilay antson'ny olo hoe lava bo dia lasa tsy dia milay loatra zay fa mirabantsika rehetra aloha toko lasoko vavy manaraka ny RDJ mozika amin'izao fotoana izao ny kategoria zay nasaina ozaraiky moa zany dia ny mozika R&B Soul ka aloha jerentsika avy hatrany ary iza ireo nominé tao anatin'izany. RDJ Música, Música R&B Soul. Izay ilay fitiavana, Kiady. Zaninao, Dalvis. Aminao fatsinino rarwe nino zarekinino yuza yo baby Tinufi, Eljo. Filé mia quando bobo fatenga marinhe ambungati me alle
Tiako ianao, Jacques Irandry featuring Bati Andrea. Asiambărana takeli Iriku itui Lasanawani, Skies featuring Sitaka. Ka tsy ny mola ny vinty resaky ty fa ny nahazo ny kategoria azao fa taty tsy sokatra izany nahazo ny kategoria R&B sol fa tsy sol R&B sol dia izareo Eljo Tsinofy. Yo, salama tsika jiabijiaby, salama mpankafy, salama RDJ, mankasitraka amle fikarakaragna fa mahafinaritra be le hetsika, de mankasitraka tsika jiabijiaby zay nifidy fa managna za managna anareo, eram-po eran-tsaigna, mankasitraka fa zay mbola tiantany lavitra de alana tsindrindra tamin'ny tsy fatongavagna fa big up la famille, big up fan jiabijiaby, big up RDJ, yeah, hello. Ny mikasika ny mozika rock no jerevantsika eto raha Nefson Miora Larissa mpamoatsika isa-maraina eo amin'ny RDJ na sivifolo teboka INFM ao anatin'ny fandaharana amin'ny foazy sady fahavitokana ao amin'ny fandaharana rivotra no hiaraka amintsika ao anatin'izao fanolorana ny mozika rock izao. Ye fa lemerabantsika rehetra Larissa mifandarana amin'ny foaza be dia be zao nefa miteny hoe zay vao nahita Larissa ty Larissa ty merabantsika manatrika dia merabany any tokantrano indrindrandrindra zao tonga dia arahantsika hoe iza avy ireo vosikajy ao anatin'izany hoe mozika rock izany. RDJ muzika rock ny lalanao atao ambondrona. Ararotiani Ruva Anilanao Ziv Bula Ivernao Anzaka Ye samy tsara daholo izy teo fa zao fantarintsika hoe iza no nandrombaka ny amboara amin'ity anio ity. Kaloha quel sisa Uy, maro andavaka reto. Ny lalanao atao ambondrona. Ambondrona tarika roka izay nivoatra foana nandritra izay taona maro zay. Mankalaiza indray ny mozika roka tamin'ilay hira hoe ny lalanao atao ambondrona RDJ muzika. Ye, tonga dia resy le amboara fa anareo. Lehilahy maro be miarabanareo arapaina ihany koa ianareo nahazo ny amboara tamin'ity mozika rock ity. Isorana foana moa mpankafy satria avy any foana zay valipity zay zany tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay. Ty moa zany ty kategoria ty no resana androany fa tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay satria mankalaza ny faharoapolo taonany amin'ity taona ity nitarika ny mbola anaovana azy aloha mbola tsy hay mihitsy samy mahalala ny toetra ratsika fa isorana be da be anareo mpankafy tao anatin'izay roapolo taona zay nanaraka ny tarika hatrany ho an'izay efa teo sy ho an'izay mbola hiaraka aminay ihany koa moa satria misy rakira vaovao koa moa iny vao mivoaka le hosoatra any iny dia indray iarahantsika mandritra ny fotoana zay iarahantsika eo amin'iny album iny. Isorana koa ny RDJ satria tsy afaka ny fampiena sy ny fandraitsika raha tsy tamin'ny alalana onjam-peo ihany koa anisan'izany moa zany ny RDJ mazava ho azy zay koa moa no anton'ity remise ho an'ny anio ity. Isorana be da be ny RDJ tao anatin'izay fotoana zay niaraka foana koa tamin'ny tarika tao anatin'izay roapolo taona zay dia isoraka ihany koa reto namako reto moa zany mazava ho azy
iarandriary teny foana teny nisy ny aretina nisy ny crise nisy ny rehetrarehetra nisy ny ambony nisy ny ambany dia isaorana ny avo tanteraka tsy adino dia mankasitraka mankasitraka rera tompoko tsy nampozinao ny androany gaga kely angamby anao hoe misy famatorany ihany izao milaza minao zao reno izy tiako ianao tsy fatokina iangamba tsisy fara ianao misy ianao mitsiriritra ohatran'izao namanatsotra toko ny fiarana tramizay ataoko fa tsy sarotrako raha mba fitiava amin'indray ka zao reno izy tiako ianao tsy fatokina iangamba tsisy fara ianao mitsy ianao mitsiriritra ohatran'izao efa elany no efa naniriko anao sady zao ange tsy te amitakana kely angamby anao hoe misy famatorany ihany izao milaza minao ka zao reno izy tena tiako ianao tsy fatokina iangamba tsisy fara ianao mitsiriritra ohatran'izao efa elany no efa naniriko anao sady zao ange tsy te amitakana
nirikuala sady zao ange tsy te amitakana zay ampatena kure foko anao hoanao fara zay taotrao ve zao tsy animbanao fara zay taotrao ve izao tsy animbanao fara zay taotrao ve izao tsy animbanao fara zay taotrao ve zao tsy animbanao sao dia mba tsy ianao ty tena izy tokoa on est tous là on est tous là e oui nzaka amin'tyany ity a dia fifaliana hoainy misy olo tena ny rdj manontolo ny mpitantana ny rdj ny mpakafy rehetra anyzany nzakatiana izany nanomboanao ny taona raiky amin'ny sivifolo ny hira sy mozika ny bandina zaka sipa tamin'ny hiranao betsaka navo tamin'ny betsaka nazaka taminao regny a ary raha miresaka karaoke tsika zany njakatiana zany tsy maintsy atao raha miresaka mariage ouverture zany hira njakatiana zany a dia tsy maintsy atao foana lay feo a mamakivaky ny lanitra milalao an'lay hoe ambony ambany ao anatina feo gravy tena mialatsy njaka fa tena fifaliana hoay a ny nolotra anao anyty atao hoe trophée d'honneur aty amin'ty anivitya zay fotoana lany misy vola lany any koa tao ambadiky zany zay carrière manontolo zay hoe crooner amin'ny resaka hira nefa légende eto Madagasikara amin'le sehatra ny hira sy mozika dia atolotro anjaka ity trophée ity a dia mirary soanao aho mbola manantena fa izy vokatra vaovao foana ho atolotra ao anay a dia mahareta hatramin'izay vitanao indrindra aza manajana mihitsy ny mozika fa dia mirary soanao izahay avy atao amin'ny rdj afaka amiteny ianao ko ia araky ny voalazan'ny barona teo moa zany hoe nisy foana amin'ny mpakafy nanaraka hatramin'izay ka hatramin'izao Andriamanitra ny sorana voalohany amin'izay dia ny faharoa ireo mpakafy zay mbola tsy mitsahatra makafy hatramin'izao makasitraka makatelina ary eto indrindrandrindra dia misaotra ny rdj nanome an'ity raha dika amin'ny teny malagasy moa ity zany dia hoe amboaram-boninahitra zay mihitsy trophée d'honneur dia makasitraka indrindra ary makahery an'ireo artiste zandry mba hakatsaka sy ahita ny kanto tena kanto hatrany dia mba farafaratsiny manaraka ny dianay farany fandreko dia mihoatra ny dianay makasitraka le tompoko makasitraka ny zakatiana mirary sonjaka omeko lalana ianao amin'ity anivity a mirary sonjaka mitoetrany ny rdj mozika amin'ity anivity a ho atolotra avy hatrany a ny trophée manaraka ho an'ity sokady zay manaraka ity anolotra ny amboara ao anatin'ny world music ho atsika imasy andriantsoa izay pakasary matianina sady mpikambana no sady chief executive officer ao amin'ny imago faly maraba andrisika rehetra any tokantrano any zao zany tsika dia anaraka ny nominé amin'ny sokady world music RDJ Musica World Music Sautiani Fenuambi Sautiani lalana Itandre manozzo vere ya heya Sautiani lalana Anzara Timisoti Mina Bolimaku
Salemada featuring Tekma. Cadê as arquivançaina? Se mais traques fiz a noite araina. Avereno, Rekufi and his band. Samy mahafinaritra daholo izy teo a, samy mety tiantsika daholo a, fa zao dia ho jerentsika hoe iza no azo ny amboara. I Rekufi and his band Avereno no nahazo azy. Rekufi and his band ira fiderana no amboara azony tamin'ny taona 2024 lasa teo teto amin'ny RDJ Musique ary androany kosa ao amin'ny sokajy World Music ary zala arabaina. Miarabantsika rehetra dia faly miarabanareo any tokantrano dia mankasitraka be dia be ny RDJ karakara sy manao sehatra sy hetsika ohatr'izao an'ny artista fa tena mamelanja ny kanto sy ny fanoratana ilay izy ary ny mozika. Dia mankasitra ihany koa ny tarika reko any mpifidy rehetrarehetra any mpankafy rehetrarehetra dia mahafaly be anay ny fanohananareo dia toy izy foana fanohanareo fa zay hiezaka mba hiteny aminareo foana mozika ataonay ny tonkira sy ny kalokalo ataonay dia mankasitraka ihany konkoa any mpandray anjara rehetrarehetra sady niaraka taminay teo dia samy tsara daholo izy dia mirary soa ho an'ny artista rehetrarehetra ny tarika reko sodra betsaka. Anolotra ny amboara ao anatin'ny mozika akoustika ho antsika i Miora Rasetrason, responsable événementiel ao amin'ny RDJ 96.6 FM. Miaraba atsika rehetrarehetra ndao ary hoarahantsika avy hatrany ireo rehetra ao anatin'ny sokajy mozika akoustika. RDJ Musica, musica acoustique. Tiani, Agrade. Tip Debi, Arion Joy. Misu Safona, Tida Kenny. Nandevi, Nati. Olatisha nose minandeve faenje kitito tunitianga kenale Lasa Anis Live last day Sita manga Lapa Vau Vau Maminas Ravaka Ny nahazo ny mozika akoustika Tiani Agrade. Tontolo hafa indray no hainontsika ny Agrade amin'izao raha mozika rap no nahafantarantsika azy hatramin'izay nahazo ny amboara mozika akoustika izy androany RDJ Musique roapolo sy roa arivo Agrade. Misaotra betsaka ny Zanahary aloha fa raha tsy teo izy tsisy ny talenta. Misaotra betsaka ny RDJ koa fa na dia teo raha nitoedra raha nisy teto amin'ny firenena dia vitany zareo foana ty zavatra milay be isa-taona ty dia misaotra mpakafy rehetrarehetra na fohy fotoana na fohy vola na fohy ezaka dia faly be moa ny tenako satria tsy napoziko le izy hoe be dia be mantsy ny mahay mitendry goloma sy ny ohatrohatr'izany fa iny revirevisendra ny ainga dia io izy io nazahoana nyty amboary ty dia respect dia atolotra ho amin'ny mpakafy rehetrarehetra ampanetretena ay 2 3 peace. Mafalana eto amin'ny RDJ
ny manolotra nreto mari-pankasitrana ireto a zay antsointsika hoe trophée de mérite mpanakanto hitanay tsapanay fa mendrika tamin'ny taona 24 iny misy a ny lehilahy misy ihany koa ny vehivavy ny mahazo ny trophée de mérite avaty aminay ekipa ray manontolo ny RDJ vehivavy dia Mina Bolimakoa. Mbola tsara tsika jiaby magnano salama anareo jiaby agnaty saly ato dia magnano salama koa any ekipany RDJ rehetra feno be le fo tamin'ny 2019 nandeha tato dia tsy nahazo trophée fa nahazo le carton kely ty dia amin'izao a tonga eto androany a 2021 dia avy za angalany trophée dia midika zay trophée zay a amiko manokana ny fazahoko an'le trophée androany a midika amiko a fa nisy raha ohatra hoe niakatra tohatra anankiray za teto a dia mety nisy fiakarana kely nataoko tao vao tsikaritra ny RDJ mozika dia vao tsikaritra anareo mpankafy ahy koa dia misaotra betsaka ny amin'izay considération misaotra betsaka reto tena feno be ny fo koa dia misaotra eto kosa dia maneho fisaorana manokana any Fulvio Servalia zay manoana ay be da be amin'ity mozika ataoko ty dia mankasitraka azy be da be misaotra ny RDJ misaotra ny ekipa rehetrarehetra ihany koa dia hoela velona ny mozika ho avy any koa ny afalinyty mpanakanto lehilahy ity zay ahazo ny mari-pankasitrahana trophée de mérite lehilahy tamin'ny taona 24 iny atolotra evaty amin'ny RDJ ho any Naël. Arabaina re. Sotsa betsaka zany Naël malaza vedety misolo tegna ny timo requin MKZ iabiaby solo tegna ny badman avy timo rehetrarehetra sorako Zagnahary big up Zagnahary la famille mpagnaraka amin'ny Facebook sotsa ny RDJ dia feno afaligna be zany yeah. Merci koa zay koa ny fanolorana ny amboara afropop féminin dia rahantsika amin'ny Harrison Ratovondrahona izay tompona andraikitra ao amin'ny Sifaka studio. Mbarakaly tsika jiaby mpanaraka ny fahitalavitra miaraba ny mpanjoy sy mpanaraka ny radio des jeunes na ny RDJ ihany koa anararotako ihany koa eto iarabana ny mpanaraka ny fandarana feon'ny tanora maro loko manerana amin'ny Madagasikara izay vokariny studio Sifaka izay soloko tena eto amin'izao fotoana izao. Ny taona 24 nisy an'ireo karazan-kihira maro ary teo amin'ny sokajy antsoina hoe afropop ho an'ny vehivavy dia ireto no voatondro anisan'ny tsara tamin'ny taona 24 ndao rahantsika RDJ Musica afropop féminin Nitalua Andrian Akitinza patutina afapuye
Boy. Azamanadino, Tifatif. Gadona anisan'ny ankafizin'ny tanora ny afropop amin'izao fotoana izao a manamaha izy azy avokoa ireny voalahatra teo reny fa no ny finidinareo mpiainatra mpanaraka ny RDJ dia tsy iza fa tsy mifindra Bio Denize. Salama tompoko. Faly miaraba ny re jiabijiaby mahita an'ity vidéo ty dia faly miaraba ny artiste jiaby zay voafantina agnatin'ity sokajy afropop ty. Saotra betsaka ny RDJ magnamia lanja ny mozika malagasy, magnamia lanja ny artiste. Misaotra betsaka ihany koa indrindrandrindra ho an'ny publika jiaby magneran-tany na gasy na tsy gasy. Anareo vahoaka marobe ny fidy nazahoantsika ny trophée. Dia misaotra tompoko nintsika jiaby izy igny fa tsy ninazy raiky matozy igny azoko takao fitiavanare za, takao fagnotroagnanare za, takao fatokisanare za, zagnahary amaly ny soavitanare tamina. Gros bisous. Bitoatra ny lanonantsika ato anatin'ny RDJ mozika eto amin'ny sese ivato amin'izao fotoana izao ny fanetanako anareo mpanakanto ny sanganasa-nareo atero amin'ny RDJ fa ho raisina ampifaliana izany rehetra izany. Tsy misy sarany fa ny zavakantonareo no tonga aminay. Tsy mitsara olona izahay fa ny sanganasanareo kosa nefa ny dia mandalo comité d'écoute dia rehefa manaraka ny atao hoe ligne éditoriale RDJ izany rehetra izany dia tafiditra ato anatin'ny RDJ ary etanany koa ny pakafianareo angataka zany iry zany mba ho tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika. Mitoetra ny lonantsika ny mpanakanto manaraka iaraka amin'ny Dobe sy D-Line. Oh yeah. RDJ music.
take it slow, low, low. Angilano rosaura bravo. Rangu mangeni, tia fafila yeng. Zangani anako, fasi betita is, tia voatanis, zani fitia bako, tisita bella, anawe faela, zotega tia, zomatia namo, anoma mutulu, ana kwangi fuku, zotega tia, zomatia namo, matiam namo. Missy Handi me na maro gangi mangi visi tia venanga isi handi me rangu mange tia fafila ye zangani anako fasi betita is tia havatanis zani fitia bako Andrea Meriza Ramanantoine SGA ny Synops ame ny amboara ao amin'ny sokajy mozika variété mihetsika RDJ mozika. Ya salama daholo ny voalohany indrindra aloha ny mpiaino ny RDJ satria RDJ mozika izy ity dia mirabany izay mijery ihany koa amin'ny fahitalavitra n'izao fandaharana izao. Izahay ato amin'ny Synops moa dia azo lazaina hoe makasopapa ngamba no amtinako anazy mijery ny mpanakanto izay tafavoaka na renommé na le tena ataontsika hoe mahazo an'le loka satria ny antony izerevana zany amin'le fikarakarana fety ary zay moa amin'ity taona ity ny Synops na ny syndicat ny organisateur sy ataontsika hoe mpikarakara lanoana eto Madagasikara zany dia mba manatena fa hisokatra amin'izay ny ataontsika hoe fandrarana an'izany fikarakarana lanonana zany amin'ity taona 2024 ity ka anisany ijerevanay an'izany mpanakanto izany ny ataontsika hoe fandaharana izay andrasan'ny malagasy toy ny RDJ mozika. Ny hojerentsika eto moa dia anisan'ny azo lazaina hoe mpanakanto dedavina mihitsy andeha hiodina manerana Madagasikara ho an'ny mpikarakara izany hoe ny mozika variété mihetsika féminin moa zany ity hojerentsika eto zao ka ireto avy zany ireo mpanakanto vehivavy izay tafiditra ao anatin'izany sokajy zany. RDJ muzika muzika variété mihetsika féminin Baneni Dianay Sam Malagasy Simonda Efani Nulu Tina
smena aza afangaro vai afshila danser danser unza tenondi eny ary andeo ary jerentsika ny mozika variété mihetsika féminin zay ny finidiny mpakafy ny RDJ ny taona iny jombla tansmena tansmena mpanakanto efa nahazo maro mpakasana betsaka teto amin'ny RDJ mozika safidiny ny mpieno maro ny RDJ enina amin'ny sivifolo tepoka enina FM manirany hoe jombla ho mozika variété mihetsika féminin tamin'ny taona lasa teo tansmena io le izy misaotra betsaka be émotion be foana za rehefa mandray trophée indrindrandrindra moa nira tsy miantoko jombla iny a tena hoe défi zay nataoko a dia izy tia moa nazahoana trophée grâce anareo mpankafia tansmena sy mpanaraka tansmena rehetrarehetra voalohany indrindra saorana an'Andriamanitra lehibe zay manome hery manome fofokaina manome fahasalamana foana dia isaorana koa ny famille Lady Boss rehetrarehetra isaorana ny famille-ko rehetrarehetra zanako mamako rahavaviko rehetrarehetra zay manoana anahy foana hatramin'izay ka hatramin'izao sy anareo mpankafy isaorana ny RDJ zay tsy mitsahatra manao zavatra ohatran'izao mba manome motivation ny mpanakanto e satria rehefa hoe mampiezaka zany le izy mampiezaka anomezana ny tsara kokoa isan-taona dia zay tsy dia manakolazaina be loatra za fa saotra nareo rehetrarehetra saotra nyity trophée ty ny nahazo ny amboara ao amin'ny mozika variété no jerevantsika eto iarahana amin'ny miora ary ny aina mpanao gazety sy mpanotra vaovao amin'ny TVM ary izy hitantsika nanao ny valandresaka niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika nandritry ny ameana ara-pahasalamana miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao alina izao fandaharana zay anomezany RDJ fankasitrahana ho an'ireo artista zay nanao miaintso zavatra ihany koa tamin'ity taona 2024 ity ny sokady zay hoarantsika dia ny mozika variété RDJ muzika variété Kiri Lemara Nefa tsy tao ampitanondrikio ampivarlavo Zakosandroany Zakatina featuring Tafita Mamirapiratra Samuela Mamirapiratra Adzekfona Vanitsu Complet Ska Mais quoi non complet ça va compliqué Tu avais la Kunufi Skies ireny zany no nominé tao anatin'ny sokady variété fa ity amiko ity ny anarany ilay izay nahazo zany tamin'izy ireo tsy avelako nofy Skies Skies nanapa-kevitra ikopa-kelatra ireriny efa nolomano ela tao anatin'ny mozika rapy eo amin'ny kadina mozika variété indray no hainontsika anazy ary ao akaiky sahady eo amin'ny 9 tepoka 9 FM RDJ ny ravavaoan'ny Skies hoe ratsy misy anao tena faly be feno loatra déborde amin'ny fo
dia borda be mifoa satria zay vao nahazo trophée raha hoe ho ana manokana fa efa nahazo azy zay mitsamina moa dia isorako ny any ambony dia misaotra mpakafy rehetrarehetra na fovola na foarena ny fidiny hiratsika dia misaotra an'ilay vady koa mbola manohana ana foana dia misaotra an'ilay sipakely manao refrain ao anatin'ny hira iny ilay andriambavilanitra kely moniny anarany zay ny anarany ao dia misaotra ny sijizy koa nisany namolavolany son iny hira iny ho to ohatrany iny hira iny tsy avelako nofy iny dia ilay izy ity fa tsy nofy azo ihany le ry ity dia misaotra be dia be indrindrindrindra ny RDJ amin'izao lanonana amin'ilay be zao satria anisan'ny tena mampirisika nay artista hiezaka foana amin'ny zavatra amin'ilay ho an'ny mpakafy dia misaotra be dia be ny RDJ dia zay gasploaty ny ao anatin'ny sokajy mozika salegy miaraka amin'ny Oliva Andriamanantena no arahantsika. Oliva dia mpanentana fandaharana ihany koa Dark Chart eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Voninahitra foana ny fandraisana anjara sy fanolorana nytony mari-pakasitrano tony ho an'ny mpanakanto dikan'izay mendrika daholo foana ny mpanakanto ary araka ny efa notenena dia misokatra ho anareo foana ny vanavarany RDJ 96.6 FM ao Analakely. Hiditra amin'ny mozika salegy isika nda ho fantaritsika izavy ireo mpifaninana ao anatin'ity sokajy ity. RDJ Música, Música Salegy. Wera wera tsy maintsy mandeha Aquatag. Manena janahas tomobile. Nakaponga maro manonga 500 mille. Tsy maintsy mandeha. Tsy maintsy mandeha. Varmena, Basta Lion. Silembalale. Daddy Love. John Dansmena. Na dia mafy aza ny taona 2024 ho an'ny tsirairay dia misy zavatra mahafinaritra foana azo tazoma ao anatin'ilay izy ary no tsara vitana tao anatin'iny sokajiny mozika salegy iny. Couleranao, couleurako Daddy Love. Yey! Sotra betsaka ho antsika rehetrarehetra zay nanohana Daddy Love tena faliana be ato zay vao nahazo appel vozo avy any amin'ny RDJ fa Daddy Love no nahazo meilleur salegy 2020. Tena makasitraka ho anareo zay nanohana ny hatram'izay ka hatram'izao makasitraka ho an'ny RDJ zay manome lanja ny artista. Sotra betsaka ho antsika rehetrarehetra io trophée io fa tsy ho an'ny Daddy Love rery. Na dia anty-antany lavitra ny tenako fa ny foko dia any aminareo foana. Sure! Ary dia isorana antsika rehetra zay nifidy ny mpanakanto anankisivy tao anatin'ny titre de l'année tamin'ity RDJ mozika taona 2024 ity. Mitoetrany lanonantsika ary dia orantsika ny mpanakanto anankiray anisan'ny lavany volony mifanohatra amiko mety rafika izy ara-bolo orantsika nitarika Reko. Mianatra miahy sofianao lohataona mamirana saina zany anao zany anao ilo natao anmevo ny nahitra niazavana manompo itsilo ny lalako mbany
ny lalako ombana iazona ny tongotro todiana trano ny tranoko ty zay rehetra toerana misy anao mazava ho azy le fianao no any maso ankafizako azy zany anao zany anao ny loko natao anymevo ny nahitra ny hazavana manompohitsilo ny lalako ombana iazona ny tongotro todiana trano ny tranoko ty zay rehetra toerana misy anao ny tranoko ty zay rehetra toerana misy anao Niazavana manompohitsilo ny lalako ombana ny lalako ombana iazona ny tongotro todiana trano ny tranoko ty zay rehetra toerana misy anao ny tranoko ty zay rehetra toerana misy anao anolotra atsika ny amboara ao anatin'ny sokajy mozika chill isilo andrianandraina
mpitendry mpamokatra mozika andao ary RDJ Muzika. Zao tsika dia anaraka ny sokajy chill ho an'izy dimy. RDJ Muzika, chill music. Revingada, Tsuasna. Vulana, Lemara. Mandrakzai, Zara Marcel. Umekuluka findraini fuku. Piano nuadi ni fu, marakizai nansikero. Tifuk, Arson Vunzi. Tifukyo, Tifukyo. Number one, Sarafana. Avelo Iteni, Gianna. Anokatra an'ity dia anonona lay lauréat Zara Marcel mandrakizay. Fandroany androany Inzara Marcel no nahazo amboara teto amin'ny RDJ Musique, collaboration de l'année naraka tamin'ny Jacques Irandry tamin'ny herintaona. Androany kosa ny mozika chill. Fa ohatra ihany lele fa mahafinaritra voalohany indrindra aloha mankasitraka ny RDJ nanome sehatra ny mpanakanto toy izao dia isaorako be koa moa zany anisany idolako be mihitsy zoko be ato mankalaza mankasitraka nanolotra le amboara tandroany ranga tiavana be ya dia tsy latsa-danja amin'izany ny mpakafy rehetra tena isaorako be dia be rahapoery an-tsaina satria raha tsy ry zareo mpakafy dia tsy teto androany angamba nandray an'ity zavatra ity ary ampitiavana be koa ny anolorako amin'ny mpankafyako rehetrarehetra n'ity zavatra ity zany hoe anisany mba hoe victoire kely dingana le izy fa tsy tanjona victoire kely mba niraisako tamin'ireo mpakafy rehetrarehetra nanohana be daholo zareo tao dia mankasitraka mankately anisan'izany koa ny fianakaviana tsy adino mijery any an-trano any daholo zareo mankasitraka retovoko fianakaviana rehetrarehetra hatramin'iza vo nanomboka ho mpanakanto mihitsy dia efa teo foana ary hatramin'izao mbola teo manohana ao ry mamanay kopatanana be ho andry bizo be dia ao ry zokinay rehetrarehetra ao daholo ny sakaiza sy ny rehetrarehetra dia fiain'ny fo fiain'ny fo fa hofitiniko le izy hoe mankasitraka ry tompoko dia tsy handiso fanantenanareo ny zavatra ho avokako manaraka eo mankasitraka Batumka vatsatu ampuku Sanatrira vosoloko Stéphanie Miaza Rakotvao, mpanentana teo aloha ny Viva Réveil, ankehitriny izy chargé de production ny Viva anolotratsika ny sokajy mozika urbane EDM. Fantafiaraka amintsika rehetra indray aran'izao takariva izao na isika manatrika etona na ianareo any tokantrano ihany koa dia hoentina amintsika indray ireo artista rehetra izay voasafidy tao anatin'ity sokajy anankiray ity hojerentsika rehetrany. RDJ Muzika, Muzika Urban EDM, umaitsu ni tuntulu, ska. Tifumbaku, Jazz MC, featuring Mesmea. Scotty Raz featuring Anthony.
koa. Mifanara tsara Arion Joy featuring Prince I Mix. Ireny avy ara izay nanaovana ny safidy ao anatin'ny mozika urbane EDM raha ny mibata ny fandresena ny eo amin'ity taona 2024 ity kosa dia osokafantsika. Tsy mety misokatra. Ny nazo ny fandresena ny eo amin'ity taona 2024 ity dia mifanara tsara Arion Joy Fit Prince Amix. Ranikadina roots no nafataratsika ny Arion Joy dia nanova famindra kely izy tamin'ity indray mitoraka ity tao anatin'ny mozika urbane EDM. Raiso aloha alaiko io raha vao tsy raiso se. Fala miara-batsika rehetrarehetra. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra fa nahazo an'ity zavatra am'laybe ty izy nanome. Dia misaotra anareo mpankafy ihany koa ny safidy ana tamin'ny niriny dia saorana be dia be ny RDJ nikarakara an'ity zavatra ity fa motivation am'laybe ho anay artiste ity zavatra ity. Dia sady manara loatra kely ihany koa isaorako an'ny mpiara-miasa amiko rehetrarehetra, misaotra amin'ny Prince Mix, Franky Blazer nampiakanjo anahy androany, dia misaotra ny Yohane Neken sy ny DJ ako sy ny ekipako rehetrarehetra dia mirary soa. Yeah! Boom! Sizzla DJ sy Kami izay mpanentana fandaharana eto amin'ny RDJ 96.6 FM no hanolotra ho antsika ny amboara ao anatin'ny mozika cover masculin RDJ Muzika. Enya miara-batsika rehetra ny tokantrano sy izay manatrika eto amin'izao fotoana izao. Tsy ho lava resaka intsony angamba fa aloha tonga dia jerentsika ilay voafantana tao anatin'ny cover masculin. RDJ Muzika. Muzika cover masculin. Adija Antoto Manjani Jalto. Kurano Mangingina and Jean-Freddy Giorchai. Razazavavi and the spécialiste Marion. Atompona ifona and Dylan Telstelu. Mike Amnau and Samuela Resistance in 9. Leila Manambola and Michel Patrick Big MG. Azo atao hoe sokajy somary mafanampana izy ity ary ny nahazo ny cover masculin dia Big MG Leila Manambola. Salama tompoko, saly daholo antsika jiaby, misaotra anareo rehetrarehetra nandany fotoana, nandany andro, nandany vola, nandany crédit satria anisany nahazo trophée indray antsika tamin'ity taona ity Big MG efa ty lavidavitra ty manao saly antsika rehetrarehetra zay mijery an'ity vidéo ty satria faly be ny tena anay, faly tena faly. Tsy ny trophée ny tena mafaly zay fa ny fitiavanareo mpankafy. Efa 20 taona be zao tsika mbola eto foana mankasitraka tompoko. Dia misaotra ny RDJ, mankasitraka ny RDJ foana am'ty hetsika ty satria anisany manome force anay ty RDJ ty. Mankasitraka efa ty alavidavitra ty papoza ao ambadimbadika ao. Misaotra ny mpankafy, misaotra ny RDJ, kopatanana be. Boum. Mafana tanteraka ny lanonana amin'izao fotoana zao mbola mitoetrany ny lanonantsika ety amin'ny sesa ivato ato anatin'ny fankalazana foana ny RDJ Muzika taona 2024.
zao ntsika dia anaraka mpanakanto anankiray nanafanantsika tamin'ny taona iny ity no atao hoe londolosy version gasy iaraka amin'ny ravana ao an-dakozy. Anolotra ny amboara révélation ho atsika amin'ny taon'ny 8 Andriamatoa setra raha manakoresina responsable événement sponsorine avao amin'ny vondrona star. Fary miarabantsika rehetra setra avy amin'ny orinasa star zay manohana an'ity hetsika ity amin'ny alalan'ny marika Chill
izahay moa zany a dia tsila dia marka Homestar markana boisson vaovao izy io ary anisan'ny boisson manolotra ny hetsika amin'ny alalan'ny manolotra ny hetsika satria le hetsika dia mahakasika ny artiste moa zany anisan'ny olona mana-talenta dia ao anatin'izay cadre zay no mahatonga ny star miaraka amin'ny tsila manohana an'ity fandaharana ity azao dia hiaraka ho jerentsika iza daholo ireo artiste ao anatin'ny révélation de l'année. RDJ Musica Révélation Tarka Fana Mianta Jalto Je t'aime à la folie, te amo, te quiero. Judicael La Havana Anis Lucas Ravsan Nathan andao jerentsika miaraka ry izany artiste révélation de l'année amin'ity taona ity nahazo anazy kosa dia Tarka Fana. Tarka Fana dia mpanakanto efa nanana ny lazany tany amin'ny faritra alaotra mangoro izay mivatany amboara mozika révélation amin'izao androan'izao eto amin'ny RDJ Musique arabainany Tarka Fana. Ny voalohateny amin'izao arivariva izao dia miaraba antsika rehetra manaraka amin'ny fahitalavitra manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina miaraba ihany koa antsika rehetra mihaino ny radio RDJ tenikely fisaorana be dia be ho an'ny RDJ izay anisany hoe manome sehatra ho an'ny mpanakanto manerana Madagasikara amin'ny zavatra tahaka an'izao. Manaraka izay dia mamela ianareo raha hisaotra an'ireo atao hoe nakafihany izany Tarika izany ka nisafidy tao anatin'izao fifaninanana masina izao ary tolorako kompatanana manokana ny fanohanan'ny fianakaviana, ny namana, ny tapaka ary indrindrandrindra ny vahoaka nalaotra mangoro na ny any toerana na ny any ampitan-dranomasina dia ahonanao amina. Anolotra ho antsika ny mpandresy ao amin'ny sokajy afropop masculin Madame Dina Malé, directeur des partenaires ao amin'ny Orange Madagascar. Miaraba antsika rehetra manolotra ny fisaorana ny RDJ Orange Madagascar dia vonina hatrany anohana ny sehatry ny zavakanto malagasy. Zao artsika dia hijery ny nahazo ny trophée amin'ny catégorie afropop masculin. RDJ Musica Musica Afropop masculin Eba Dalvis Yo Jess Flaviwan featuring VV Tioramar Tiafula Lion Hill Angelina Mad Max Sakaf Tiavana Marion Oxygène Shine Timanadala THT
lalano ambilani asalo atukisa zao maty aminao D-Line zao tena tia zao maty aminao mbola tsy afa-po Nahel mbola tianoy ny lalagny ny nahazo ny loka amin'ny catégorie afropop masculin dia Marion miaraka amin'ny sakafo mpitiavana. Marion efa nitety faritra maro teto Madagasikara, efa nanao gadona maro ihany koa R&B nafataratsika azy ary izao izy milomano ao anatin'ny mozika afropop izao. Arabaina Marion. Ya, voalohany teny a dia misaotra an'Andriamanitra lehibe a satria tsy izy dia tsy nisy ny ezaka, tsy nisy ny ino ty izy teo fahasoavana ohatr'izao a dia indrindrandrindra misaotra ny RDJ koa karakara ny hetsika lehibe ohatran'izao satria sady fanomezana sehatra ho an'ny mpanakanto rehetra dia amin'ity fifaninanana masiny ity a dia indrindrandrindra tsy adino a ny mpakafy rehetra misaotra antsika rehetra na fohy vola na fohy fotoana safidy a dia miezaka hatrany a miezaka foana hanome kanto anareo a dia mangasitraka indrindra tompoko. Anolotra antsika ny trophée ao amin'ny sokajy mozika tropicale masculin Andriamatoa Rasolo John Nataina Arifetra filota le général ny RDJ 96.6 FM. Faly miarabantsika rehetra mijery nyty fandaharana mahafinaritra RDJ mozika ity a tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity a anomezana mari-pakasitrana ho an'ireo mozika maro izay navoaka ny mpanakanto a nandritry ny taona lasiny. Voalohanteny aloha dia taona sarotra ho an'ny tontolo ny zavatra nisy a ary erahantsika nahita eran-tany ny nasahirana ny malagasy rehetrarehetra ary vokatry ny Covid-19. Ny tiana marihana dia tsy nanaka an'izany an'ireo mpanakanto izay sorako manokana nanatitra mozikany atao amin'ny RDJ. Tsara marihana fa zay foana ny zatra tokony ataontsika mpanakanto a izay maniry a hiakatra sehatra safidian'ny mpiaino maro a ny RDJ amin'izao RDJ mozika izao. Dia manatitra mozika ianao aty amin'ny RDJ 96.6 FM mandalo ny comité d'écoute dia ireo mozika tsara hitanay fa tsara no tafiditra anatin'ny radio dia mety ho tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika manaraka. Isorana manokana ny sponsortsika Orange Madagascar sy Chill izay vokarin'ny orinasa Star. Ny andraikitro manokana androany dia ny Anomea ny hira izay tsara indrindra tao anatin'ny sokajy tropical masculin dia ndeha raha tirintsika izavy ireo voafantana. RDJ Musica tropical masculin Cascara D-Line Ratsiaku Daddy Love Vadi Eljo Panic Malm featuring Scotty Raz Irai Sirai Shine Tavela Jazz MMC Jarina Nael Ya hitantsika iny moa zany fa tena babany avokoa ireo mpanakanto ny faninana tanatin'izany tropical masculin hitantsika amin'izany fa dia tsara ny vokatra sy ny mozika ao anatin'ny zany radio antsika RDJ 96.6 izany a ka tsy maintsy misy mosongadina ao anatin'ny misongadina dia nahazo azy dia ny mozika iray sy iray ataon'ny Shine arapainy Shine
efa artiste de l'année teto amin'ny RDJ Musique Chaîne tamin'ny roa taona lasa zay mibata amboary indray izy androany mozika tropical masculin arabaina Ishaine. Miaraba anareo jiabijiaby agnatin'ny plasy ato sy nareo jiaby an-tokantragno agny. Voalohany teny misaotra ny RDJ agnisan'ny magnome lanja ny mpanakanto satria raha misy ny kanto ataonay raha tsy misy ny sehatra ampafantarana anazy regny dia zava-poagna. Fa roa magnarakaraka an'izay isaoragna ny aty-dao ya satria raha tsy misy ny inspiration na dia hidongizina be devant ny micro akeo anao sy devant ny taratasy io tsy ho isy ambara ho anareo mpankafy. Dia rehefa miresaka mpankafy dia isaoragna betsaka anareo mpankafy matoky hatramin'izay ka hatramin'izao tsy misy miala mbola manohagna. Isaoragna ny ekipa jiabijiaby ny makoa team ry alavidavitra ry ogaoga kely jerena ya mbola mitoy ny mozika izy ikoragny zay taxi tegna hoe babany avokoa mahafinaritra mahafaly anahy mahita an'iregny fivoaran'ny mpanakanto malagasy regny satria ny tanontsika jiabijiaby inoko fa tsy a Madagasikara fa agny ivelany mba samy mitondra ny lazan'ny Madagasikara miraperantsika jiaby dia ozy koa hoe mirasoa antsika jiabijiaby raha ohatra ka tsy nahazo trophée nareo niany mbola azo trophée nareo maraigna ary mbola misy lavidavitra ny trophée dia mankasitraka tompo lasy tompo vavy sotrapetsaka. Zay no fotoana tamin'ity anio ity tato anatin'ny fanomezana mampakasitrana ny ireo mpanakanto ny taona 2024. Isaorana eto ny tale général ny RDJ zay niaraka tamin'ny ekipa manontolo isaorana daholo ianareo rehetra zay nikarakara an'izao etsika izao na tonga nyty etika nafinaritra nafahatsika naraka azy tany tokantrano tany. Isaorana eto ihany koa ny Orange Madagasikara mpanohana ny RDJ Musique efa taonany maro. Eo ihany koa ny zava-pisotro Chill Citron zay nanome ny fahafapoantsika rehetra tamin'ity androany ity. Isaorana eto ihany koa ny Madagostar zay nampiakanjo ay ary atao pary filaza kanefa ny ianareo no lehibe indrindra ianareo mpanakanto rehetra izay tonga manatitra ny sangalasanareo any amin'ny RDJ ary mbola misokatra ho anareo foana ny varavara ny RDJ. Isaorana manokana isika rehetra tany tokantrano tany nanaraka anyty RDJ Musique taona 2024 ity. Aza misaraka aminay fa afaka minitra vitsy monjy dia ho avoaka aminareo amin'ny lalan'ny page Facebook sy ny radio RDJ 96.FM ni titre de l'année. Massoud Awale.